io andro asabata io no tokony ivavahantsika rehetra erantany satria ny sabata dia andro fitsaran'Andriamanitra mazava tsara ao anatin'ny didi folo. Ry havana, tamin'izay fotoana zay dia nanofy zany andro vitsy alohan'ny andehananay any amin'ny toby izany any Madagasikara. Dia andro asabata hoy aho ny andro zany no nanofisako. Ry havana, ny zavatra hitako zany tao anatin'ny nofy dia nahitany tompo aho, nahitany Jesosy Kristy tompo aho nipetraka izy zany tao amin'ny toby izany. Zany hoe tao amin'ny efitra anankiray lehibe zany dia nipetraka zany ny tompo. Avo be mihitsy izy, tena avo be mihitsy Jesosy. Goavana be mihitsy tena avo be mihitsy tsara be ny tompo. Amin'ny akanjo fotsy lava be fa izy mipetraka zany dia hitako zany ny volony tompo zany